miaraba antsika rehetra tonga soa atao amin'ny fandarana Mahamasy indray. Arak'izao hitanareo izao dia aty amin'ny faritra Rokandro no hitondranay anareo androany. Efa hito entso hito, ampatsiahantsika ny loha hevitra voisina amin'ny herinandro ity. Loha hevitsika tamin'ity herinandro ity dia mikasika ny fitsaboana nentim-paharazana. Reto daholo ny fanontaniana napetraka tao amin'ny page Facebook ny Mahamasy. Tena azo antoka ve ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny mitsabo nentim-paharazana? Faharoa, mitsabo tena matetika amin'ny zava-maniry sy tambavy ve ianao? Fahatelo, mbola misy lanjany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ve ny fitsaboana nentim-paharazana? Ary ahoana ny hevitrao mikasika an'ireny mpisandoka mpitsabo nentim-paharazana reny? Fanontaniana farany dia hoe, araka ny hevitrao tokony hanana fahazondalana manokana ve avy amin'ny fanjakana reny mpitsabo nentim-paharazana reny? Raha ny fandraisana anjara aloha ny jerena tamin'ity herinandro ity dia miakatra ny tany commentaire mihoatra amin'ny tamin'ny herinandro lasa. Nidina kely indray nefa ny j'aime dia hoarahantsika indray aloha ny vidéo izay nalefanareo rehetrarehetra taty. Tena azo antoka ve ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny mpitsabo nentim-paharazana? Rehefa tena azo antoka satria reo mampifandraisantsika amin'izao. Tena azo antoka. Tena azo antoka. Tena azo antoka aloha. Amin'izao aloha tena tsy azo antoka satria maro. Tsy azo. Tena azo antoka mihitsy fa tena mbo mahasalama ireo fitsaboana nentim-paharazana. Amin'izao zany efa tsy azo antoka ilay fitsaboana nentim-paharazana sy ilay mpitsabo nentim-paharazana. Mba antoka. Amiko manokana aloha izy tena azo antoka ny fitsaboana nentim-paharazana. Ia, tena azo antoka. Ia, tena mbola azo antoka. Mbola azo antoka. Tsy azo antoka aloha. Tsy azo antoka. Tsy azo antoka. Tsy azo antoka. Ohatrany tsy azo antoka mihitsy. Zaho aloha tsy tena matoky an'izy ireo fa nefa ilaina izy satria tsy araky ny dokotera miparity rehetrarehetra eraky Madagasikara. Misy azo antoka dia misy koa nefa ny tokony efa naraka ny toetrandro dia misy efa lasa tsy azo antoka koa. Ohatrany tsy azo antoka. Tsy azo antoka. Azo antoka? Misy azo antoka dia misy tsy azo antoka azo misandoka. Tsy azo antoka. Misy azo antoka reny dia misy tsy azo antoka. Tsy azo antoka reny fitsaboana nentim-paharazana reny. Amiko aloha dia tsy possible mihitsy reny. Azo antoka satria ny olona taloha zany ireny foana ny nampiasainy. Mitsabo tena matetika amin'ny zava-maniry na tambavy ve ianao? Mitsabo mihitsy za raha mahasoa antoka dia matany zany mitsabo. Tsy mahazaka ny misosavony zava-maniry. Fanafody ihany. Tsy dia manao an'izay aloha. Rehefa ohatra hoe voan'ny gripa dia ireny ny voana, ny kohaka dia mitanika aferin-tany. Tsy mitsabo tena amin'ireny tsy mitsabo amin'ireny fa makany amin'ny dokotera eny. Raha ny tenako manokana aloha dia tsy mitsabo tena amin'ireny. Ie, indraindray. Mitsabo tena amin'ny alalan'ny zava-maniry koa. Tsy mitsabo tena amin'ireny. Za matetika mitsabo amin'ireny. Indraindray. Mitsabo aho fa ny vady aman-janako ihany ka. Zany zao nentim-paharazana daholo. Raha ohatra anahy zao tsy mitsabo tena amin'ireny fa tsy mitsabo tena. Indraindray mitsabo tena ihany ohatra hoe amin'ny ravitsara ohatra, misy ny fanafody ilaina amin'ilay fanafody nentim-paharazana dia misy koa nefany no tsy hitrana antsony koa dia tsy maintsy manaraka ny amin'ny fanafody any amin'ny hopitaly sy anona reny ihany. Ia, mitsabo. Zaho aloha tena mitsabo matetika amin'ilay zava-maniry. Ia, mitsabo indrindra fa ilay manano karamapetra. Zaho aloha tsy dia mitsabo loatra amin'ireny zava-maniry ireny satria tsy mahafantatra hoe firy ny fetrany tokony hosoana dia sao dia matahotra sao dia tratran'ny siro dosasy. Fa tety matoy lafa teraka ilay mbo minogny zava-maniry avao. Fa lafa teraky manjam-pahafeno zaza eny enim-bolana zany ty nomagny raha maniry. Matetika mitsabo amin'ny zava-maniry fitam-bava. Azao aloha mampiasa, surtout manjava sarotra. Mitsabo zany matetika, tena mitsabo matetika. Tena mitsabo reo satria laha iaho mikohaka ty fagnafody comprimé tsy mahafaka azy fa zava-maniry ro mahafaka azy. Mitsabo. Lafa tsy mety amin'ny hopitaly dia andesinany amin'ny gato.
Mbola misy lanjany amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ve ny fitsaboana nentim-paharazana? Ary ahoana ny hevitrao momba ny mpisandoka ho mpitsabo nentim-paharazana? Tena mbola misy lanjany. Tokony asiana fanamaso. Aminahy manokana aloha izy mbola manan-danja izy amin'izao iainantsika zao. Tokony raha maso zegny le mpisandoka. Ia, tegna mbola misy lanjany. Tokony arahan'ny fanjakana maso. Mbo mety amin'izao laha sy mety amin'ny ara-pinoana. Mpisandoka zany asany devono. Mbola misy. Le misandoka nentim-paharazana reny tsy dia mino an'ireny aho. Satria raha tsy dinonao koa zany mbo tsy nitsabo raho ary hoe tsy nizao mahita maso avao zany le ohatrany tsy dia raha zany atao anaty fitadiavam-bola avao zany le zany. Amiko aloha reny tena tokony ho fahaizina satria matetika zany reny tsy mahafantatra le fandehan'le fitsaboana dia misandoka dia mety hanapoizina an'le olona tsabo eny. Tsy manan-danja. Tena mbola misy mihitsy. Surtout amin'ity faritra atsimo ity dia mbola misy lanjany. Misy manan-danja amiko, misy tsy manan-danja amiko. Lefa tsy militsy antsehatra miro lefa hejiko zany mpisandoka hoe. Tsy manan-danja. Tena manan-danja ary tena mahasinsana tokoa. Mbo manan-danja. Regny kosa aloha zany amin'ny hevitro manokana tokony hoe andraisana fepetra satria ny antony mamitaka le vahoaka zany tena marina. Safe laha manaka ambanivohitra any tsy misy tidrala le farany mamonjy farany mitsabo amin'ny zava-maniry. Mbola betsaka manao an'izay. Mbola misy fa efa mian-danja. Tokony ezahana fantarina izay tena izy sy mpisandoka satria lasa ny resaka fitsaboana zany rehefa miankina manaina. Reny zany tokony tsy tokony ho izy tony zany reny fa mila mba manantona le tena nentim-paharazana mba mahay zany le olona fa tsy hoe vao misy piva dia manantona fahatany any avy nefa dia marary amin'izay rehefa avy eo. Misy lanjany any ambanivory fa ty amin'ny Misy lanjany indraindray satria misy tena mahomby reo. Mbola misy koa ny mpivarotra eny an-tsena eny rehetra hazo be dia be. Dia misy nefa le misandoka matetika tsy mahasitrana koa ny regny ohatra ho vidinao dia mba mila zavatra hoe azo antoka zany raha ohatra tena hivarotra an'io anao dia tena azonao antoka fa mahasitrana dia efa tokony an'io. Misy mbola manan-danja mihitsy dia misy koa nefa tsy efa tokony hanaraka ny toetrandro amin'izay ny Tsy manan-danja intsony. Tsy manan-danja intsony amiko. Tsy dia manan-danja intsony satria ny olona any ambanivohitra raha mandeha miakatra aty an-tanan-dehibe mitady fitsaboana. Raha ny hevitro dia tokony andraisana fepetra satria efa betsaka mihitsy ny mpisandoka hoe tsabo nentim-paharazana. Mbola manan-danja. Tokony hanana famantarana manokana izy ireny. Mbola manan-danja. Tokony andraisana fepetra. efa tsy manan-danja intsony satria efa takona n'ireo hopitaly be dia be maneran'ny tanàna ireny. Tokony enjehany lalàna izy ireny. Tsy manan-danja intsony. Tokony hanana fikambanana manokana mba hisafoana ireo mpitsabo nentim-paharazana. Tsy dia manan-danja intsony. Be maro tokoa izy ireny dia tokony andraisana fepetra ho anazy. Mbola manan-danja. Tokony asiana fepetra izy ireny. Raha ny amiko manokana aloha manan-danja. Aleo tokony andraisana fepetra ohatrohatr'izany. Mbola manana lanja ny reny fa ny reny zany ny olana indraindray le fatrany tsy dia fantatra loatra. Raha ny tokony ho izy aloha tokony hoe hanana lalana hoe hitsabo olona ianao fa tsy ataotao foana le izy. Araka ny hevitrao, tokony hanana fahazon-dalana manokana avy amin'ny fanjakana ve ny mpitsabo nentim-paharazana? Tokony azo lalana mihitsy ny vao manao an'ireny satria aina mantsy mitsaboana amin'ireny. Tokony hana? Tsy azo atao mihitsy satria fa tena anatin'ny mamono mihitsy. Raha ara-dalàna le fitsaboana atao dia tokony azo fahazon-dalana izy. Mety tsara izy raha mila autorisation. Izay mihitsy ny fomba ahafantarana izay tena manam-pahaizana sy ny mpisandoka. Ia, amiko manokana aloha izy tokony hanana fahazoan-dalana avy amin'ny fanjakana zegny le mpitsabo nentim-paharazana. Tokony. Ia,
tokony ahazo andalana satria mitovy amin'ny fitsabo rehetra. Laha ty hevitriko aloha tokony samy hanagny taratasy aby ty mpitsabo nentim-paharazana satria mampalahelo henan'izao lafa olo mahay mampiasapiasa haravikazy mampiasapiasa raha mahay mitsapatsapa olo lefa dokotera zao tenaran'izao nefa ny tsy mora ny tsisy dokotera ho azy zao fa tsy maintsy mianatsy tokony zay tokony mety mba misy miresaky zany mba amin'ny fanjakana hoe zay mihitsy ane lalàna hoe rehefa misy zavatra ataonao zany dia tokony fanjakana no fandrenesinao. Laha amiko hoe tokony hanagna aloha satria maro ty sandoka. Io zao tokony angalaka taratasy fanjaka zao io. Tsy voatery. Tokony hanana. Tena tokony izy mihitsy dia tokony hanana taratasy manokana mihitsy izy mba hamporofona hoe mpitsabo normal tokoa satria ny ain'olona zany tsy kilalao e fa atao tena hanana taratasy manokana mihitsy saka fitsaboana zany tsy kilalao zany hoe tokony hanana taratasy mihitsy zany marimarina kokoa. Ie tokony azo tokony hanao taratasy any amin'ny commune mihitsy aloha re mahazo rarana vany zay vao manao azy zany. Ie tokony hanana. Ie tokony azo alalana mihitsy. Ie tokony hanana taratasy manokana fa amin'ny fanjakana izy. Ie tokony hanana. Ie tokony manana taratasy mazava any amin'ny fanjakana izy ireny. Ie tokony hanana. Ie tokony hanana taratasy ara-dalàna mihitsy. Tokony hanana taratasy izy ireo. Teninao zay tenitsika. Raha reny zavatra hitatsika reny no asiana resaka kely dia mbola manandanja amintsika malagasy ny fitsaboana vita amin'ny zava-maniry. Be dia be ny azo antoka nefa ao ihany koa no mahabe ahy amin'ny vahoaka hoe mitombo be ny mpisandoka ho mpitsabo nentim-paharazana. Ozy izy mampisonaina hoe azo antoka raha matiana no mikarakara azy saingy maro ireo milaza ho mpitsabo ka mahalasa misy ny tsy fahatokisana ny fitsaboana. Ozy izy indray Leonard Jo motakely hoe zavatra saripady ny resaka fitsaboana ary lahatokana ny aina ka tokony tsy ho lalaovina noho izany dia tokony omena fahazon-dalana manokana mihitsy reny olona mitsabo amin'ny zava-maniry reny na koa hoe anaraka fiofanana na fanaraha-maso bebe kokoa avy amin'ny fanjakana. Ireto izy telo menadazy anisan'ny nahazo loka tamin'ny Madimasy saison 1 ao Zomiary Virginie Mamonso. Enina menadaly zareo fa telo no manaraka formation amin'izao première vague dia toy mahazatra ho arahantsika vetivety ny reportage nalefan'zareo ireo taty Madimasy. Tena azo antoka ny fitsaboana nentim-paharazana sy ireo tena nentim-paharazana tena mitsabo mihitsy rehefa isaky misy tsy mety reo dia mitaniky foana dia mbola misy lanjany amin'izao fotoana iainantsika izao ve ny fitsaboana nentim-paharazana? Amin'izao mihitsy ary izy ny tena mandeha satria ty amin'ny nentim-paharazana tena mahasitrana. Ahoana ny hevitrao amin'ireo mpisoloha ty mpisandoka maro be amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fitsaboana nentim-paharazana? Izany aloha voalohany indrindra tsy dia mety le eny ivelany ao anatin'ny fikambanana misy ny nentim-paharazana. Araka ny hevitrao tokony hanana fahazoan-dalana manokana fa fanjakana ve ny fitsabo nentim-paharazana? Tena tokony hanana mihitsy ary tena hanana mihitsy satria betsaka amin'ny mpisoloha dia tokony hanana ny fitsaboana nentim-paharazana. Izay indray masaka azona roso androany misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka fandarana hatramin'ny farany dia toy mahazatra ao amin'ny page Facebook ny Madimasy ny lohahevitra vaovao resantsika amin'ny herinandro manaraka dia manome fotoana anareo indray amin'ny herinandro. Isan-kerinandro atao Madimasy tenenao tenitsika. Araho isaky ny alatsinainy ny alarobia ny zoma ary ny asabotsy ny fandarana Madimasy. Raha te handray anjara ianao dia mandehana eo amin'ny page Facebook Madimasy ary valio fanontaniana izay mipetraka isan-kerinandro amin'ny alalan'ny vidéo na sary na commentaire. Ny vidéo ataonao dia azo alefa MP amin'ny Madimasy na koa alefa mailaka amin'ny madimasy tv@gmail.com.